Sehatra ny fonona indray kosa amin'ny taona ity no ankalazan'ny fahefapolo taona ny orenany ny sampana tanora kristianina ao anatin'ny fiangonana FGKM maromaro ny fandaharam-potoana ao anatin'izany. Efa nisy ireo hetsika maromaro nentina nanamariana ny fankalazana ny fahefapolo taona ny STK FGKM ka ny komity ny fankalazana no nanomana sy nikarakara izany rehetra izany. Ny hetsika akaiky indrindra miandro ny STK FGKM dia ny rindrakira lehibe izay atao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny sabotsy 20 Jolay ho avy izao. Antoko-pihira maro ao anatin'ny STK FGKM no andray anjara miampy ireo artista izay efa manana ny lazany amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fampisehoana moa dia isy ny trano eva isan-karazany izay ahitana zavatra maro. Isy ihany koa ny fampianarana maimaimpoana isan-karazany toy ny fampianarana maka sary, fampianarana mahandro sakafo sy ny sisa maro. STKM dia mankalaza an'Andriamanitra no fahefapolo taona ary izany indrindra no anaovana fanentanana amin'izao fa misy ny hetsika kolontsaina izay tanterahina amin'ny sabotsy 21 volana Jolay ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ao Mahamasina. Rindrakira goavana no tanterahina amin'io izay anentanana antsika daholo be tsy ny tanora ihany fa itsika kristianina rehetra tsy ankanavaka dia entanina mba ho tonga maro amin'ny fotoana io. Rindrakira goavana izay andraisana anjara eo ny tanora toko-pihira avy amin'ny STK FGKM nefa eo ihany koa ireo artista izay goavana efa fanta-daza toy ny Ampifity, Osana Ambojatova sy ny maro izay tsofoka misy. Tsy misy ny fidirana fa valopy kosa no tafazana eo am-pidirana izany hoe ny valopy izay alaina ao amin'ny foiben'ny sampana tanora kristianina ao amin'ny fody FGKM. Anomboka amin'ny 7 maraina ity rindrakira ity ary amin'ny 9 vao ifarana. Ny komity ny fankalazana ny fahefapolo taona ny STK FGKM no mikarakara fa ny olona rehetra tsy ankanavaka kosa no asaina anatrika izany. Izay no nisafidianana ny Palais des Sports mba anaovana ity hetsika ity sady tsy misy raha toy ny vidim-pidirana.